atsika n'Andriamanitra tompoko ny amin'ny ty fotoam-pivavahana androany zay hitondran'Andriamanitra atsika ity dia andao tsika hiteka mafy dia mafy ho an'Andriamanitra. Ary raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Alleluia! Dia mbola manolotra ny arabatra ny hatrany ho antsika rehetra fiangonana zay manaraka an'ity fotoana ity, sy anareo ihany koa zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook na YouTube izany. Faly isika amin'ity androandroany ity amin'izao fety fankalazana ny Paska izao. Paska 2024, Paska hitondra famonjena ho anao, tondra fanasitrana ho anao, tondra fanafana ho anao, tondra fitahina lehibe ho anao. Ho an'izay mino fa marina zany tena ambarako zany dia angatana hiteka faran'izay mafy izy. Alleluia! Andeha hivavaka tsika ary ametraka avy hatrany ny fotoam-pivavahana androany mba ho tahin'Andriamanitra. Tompandriamanitra io, Rainay malala, Rainay tsy to, Rainay mandrakizay. Misaotra anao zahay fa ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao dia tonga vory eto izay manompo anao. Ary zao Paska ankalazaina izao, Paska 2024 dia tsy ho fety fahatsiarovana fotsiny ihany fa tena atsapanay ny tena herin'ny Paska tahaka ny natsapan'ny zanak'Israely ny heriny zany tamin'ny fotoan'andro. Ho voavonjy ny fanahinay, ho afaka eo an-tanany fahavalonay zahay, ary na dia ny fanananay azy dia tsy azony devolokejany intsony, ary eo fatiantoka nisatra amin'izay dia ho nerin'Andriamanitra. Zany fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra aminay fiangonana, ka dia midera n'ilay tsy toy zahay, manome voninahitra azy zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany andao tohisantsika ny fotoana amin'ny alalan'ny fiderana. Tena angatako tsika mba tena hidera amin'ny fo manontolo hoe eo moa misy andriam-pitariky reto, tsy haiko izay namagin'Andriamanitra azy sy izay hitondrany atsika. Raha hoy izy hoe andao iankohaka amin'ny alalan'izao izy zao tsika dia mety izay iankohaka ianao. Raha hoy zareo hoe andao hitsetsaka andihy satria andro fety zao, andro firavoravony izao, dia mitsinja mandihy izy. Efa baiko ny men'Andriamanitra raha teo zany any boky salama hoe mety arahany Jehovah midihy, mety arahany Jehovah amin'ireo zava-maneno tendrena, amin'ny kimpantsina amin'ny valia, mety arahany Jehovah, mety hafantanana ianareo olo-masina. Amen. Volona ho amin'izany ve tsika? Andao ary epitsakanana no nirasantsika mitarika fidiarana. Hira efatra be zao no etsika manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Alleluia! Alleluia! Ampifaliana lehibe no iara-banainao androany mpandresitsika, sa tsy zany ve? Ilay tompony voninahitra efa nitsangana tamin'ny voninahitra lehibe Jesosy. Raha jerentsika ny tantara tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia izao hoe nivoaka tamin'ny voninahitra ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta. Nomen'ny Egyptiana voninahitra izy tamin'ny alalan'ny fanaka sarobidy maro. Dia tamin'ny testamenta vaovao dia izao hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mihitsiny. Izy ilay Paska, voavony Kristy Paska ho antsika. Maty izy resy no fasana sy fahafatesana, tsy naharesy azy ny fahafatesana ary tsy laitra ny fahafatesana ho azonina Jesosy nitsangana tamin'ny voninahitra izy, nitsangana amin'ny voninahitra ihany koa fiainantsika sa tsy zany ve? Alleluia! Ka na ny vavahady ny fiainantsika zany tsy haharesy antsika satria tompony voninahitra ny tompony ny Andriamanitra ivavahantsika. Alleluia! Datsika amin'izao fotoana izao hitsitsaka hifaly ny ravintsika androany satria ilay tompony voninahitra mihitsy no ivavahantsika sy tompontsika. Andao tsika hitsinjaka, andao tsika hifaly
fampandresitsika sady zany ve da hoaritsika iderany tomba avy hatrany Yeah.
Satria Jesosy mpanjaka ny voninahitra dia izao hoe nomeny voninahitra izay rehetra azy ny zanany zany mpandova azy dia izao mpandova ny voninahitra ihany koa ka andao tsika mbola idera ilasintsika hoe amin'ny maraina izao ideranao amin'ny hariva mbola iderako anao ny androko rehetra ho voninahitra tsy asiko fetra ny fiderananao.
Anome voninahitra azy mandraka rivotsika idera azy fontsika satria zavatra nataony tamin'ny fiainantsika dia lehibe satria mpandresy zao sy anao amin'izao no Jesosy ataontsika mbola idera azy fa mendrika ho azy ny dera
Sotra tompo ao amponao tokoa zahay fiangonana ary zany no antony tomanao anay mba ho avy ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity iankohaka iondrika ary idera sy ankalazanao. Misaotra tompo, misaotra epitsakana ihany a andao hanamafy ny kontrantsika amin'i Jesosy. Efa nampianatra antsika amin'ny Baiboly hoy Paoly koa dia mangataka aminareo rahalahy mba tolotrareo ny tenanareo fanatitra velona sitraka sy masina eo anatrehan'Andriamanitra ary masotoa manolotra ny tenanareo ho mpanompo voazatoetra ianareo. Sitraka Andriamanitra tokoa amin'ity androandroany ity raha samy hanolo tena tsara tsika hanamafy ny kontrantsika amin'i Jesosy. Ka dia hoy iaho hoe sokafy ny vavanao ary mivavah araka izany fanentanana ataoko izany. Sokafy ny vavanao asehoy fa vehivavy sy lehilahy mangetentan'Andriamanitra isika ary manomana ny fiainantsika ho amin'ilay mandrakizay mandrakizay. Samy vavaka araka izantsika rehetra tompoko. Samy vavaka araka izantsika rehetra tompoko. Haleluya, haleluya. Misotranao Andriamanitra, misotranao, 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 misotranao. Misotranao Andriamanitra, misotranao, misotranao, misotranao. Haleluya, haleluya. Omena voninahitra ianao anio ampitsary mandrakizay. Omena voninahitra ianao anio ampitsary mandrakizay. Haleluya, haleluya. Sotra tompo.
Iarahantsika manao epitsakanina ihany ho fanamafisantsika ny fanekena ny foko ry mpamonjy mangetaeta anao ao. Akopimy masonao ao anaty izany hira iarahantsika manao izany. Ny fanaontsika hatramin'izay moa rehefa manao fotoam-pivavahana isika dia samy mitondra ny fanatitra na dia ianareo any tokantrano any azy manaraka zao fotoam-pivavahana zao ihonatran'ny tompo manokana fanatitra ianao ary omeo amin'ny fonao rehetra izany. Efa voalaza amin'ny Baiboly Jesosy no nyteny fa raha manome isika dia manome ny tompo ary manome mihoatra no izay omentsika izy. Mino ny teny nataony isika. Raha mitondra ny ampahafolon-karentsika efa voasoratra izany ao boky Malakia 7 fa anokotra varavarana lanitra Andriamanitra. Manambara mantsy izany fa misy varavarana io lanitra io ary miankina amintsika, miankina amin'ny toetrantsika, miankina amin'ny toeam-panahintsika, miankina amin'ny finoantsika, miankina amin'ny zavatra tahaka izany ny anokafana sy anakatonana an'io varavarana lanitra io. Ny fanaovana ampahafolon-karena no anisan'ny manokatra izany ka ho tanterantsika amin'ny finoana izany rehetrarehetra izany. Anao hira anankiray isika dia mahazo mandroso ianareo ety anoloana tondra ny ampahafolony dia tatazo manokana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mazatra hatramin'izay. Ataovy amin'ny fonao arahana finoana fa sitrak'Andriamanitra ny anomesantsika ny ampahany hafananantsika ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Mahery izany tompoko.
fijalina ufampiavanana sy fanahotana izao tontolo izao osana aleluia asanatray hoanga fanimiterana zay efa nahotana 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 misaotra anao zay 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 Alleluia. Ndaotsika iroso amin'ny fitondrana andreo zaza mba atolotra ho an'Andriamanitra mba hotsofina rano eo mason'Andriamanitra eo anatreny tompo araka nefa nambarako tamintsika hatramin'izay ary mbola mafisiko amin'ity andro androany ity manana ny lanjany lehibe eo anatren'Andriamanitra ny zaza na ny ankizy madinika ny olona indraindray no manamaivana andreny zaza ireny na manao tsinitsinina andreny zaza ireny fa raha voalaza amin'ny baiboly no jerena ho Jesosy efa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra noho izany tsy mitsahatra ny mampahely sy manentana antsika ray aman-dreny ny tenako mampanopin'Andriamanitra ahy mikasy any amin'ny zanakao izy mbola kely iny eto ho ao an-tranon'Andriamanitra foana izy isika fotoam-pivavahana ataontsika amen na amen na marina fa misy fotoana manengelina ihany le zaza ao anatin'ny fotoam-pivavahana misy fotoana mitomany misy fotoana tabataba misy fotoana tena eninao ray aman-dreny mitaiza mihitsy fa tsy hafana mifantoka betsaka ny zavatra ataon'ny ankizy fa dia zay ny zaza zay ny ankizy fa ny tsara atao aminy dia hoentina ao an-tranon'Andriamanitra foana izy ary ankoatran'izany a manana didy sy andraikitra lehibe tsika nitondra ny zanakitsika ho an'Andriamanitra atolotra ho an'Andriamanitra na hotsofina rano manana didy sy andraikitra lehibe hitondra zanakitsika ho amin'izany isika Jesosy aza moa tamin'izy mbola kely voateraka 7 andro dia ahoana ny baiboly netony ray aman-dreny nakany Jerosalema izy mba atolotra ho an'ny tompo ary ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Simeona no nandray an-tanana azy ary nitsodrano an Jesosy sy ireo ray aman-dreniny mihitsy tateo aoriana indray araka volazan'ny baiboly eo malaka 10 tonga ireo renim-pianakaviana mba hitondra ny zanany hoe ho an-tanan'ny tompo mba ho tsofina rano fa indrisy fa
ny mpianatra natao ampianatra indray natao hanazavany marina ireo apôstôly zany sy ireo indray no nanondrana fa norarano ireo ray aman-dreny zay nitondra ny zanany mba tsy hanatona tompo dia ina ho ianao voasoratra nefa tezitra Jesosy tamin'izany tsy nafaly an' Jesosy le fihetsiky mpianatra inona ary tataonareo tsy fantatra reo mihitsy ve zany no tokony atao aza rarana ny zaza fa velao anatonahy fa nito azy ny fanjakan'Andriamanitra dia hoy indray ny baiboly avy eo dia nalain'le zaza totroiny Jesosy dia nimetrany tanana ary notsofony rano tiako mampahafantarina antsika zaza sady mafisina aza atao zava-maivana aminao ray aman-dreny ny fitondrana ny zaza ho ao an-tranon'Andriamanitra ho an'ny tompo ary ny fitsofana rano azy reny azo atao zavatra maivana zany fa ataovy tena zava-dehibe sy fiainanao mihitsy ary farany a ho antsika ray aman-dreny zay efa nananjanaka nitsofina rano mety hoe voaingana mety hoe efa taona maromaro lasy zay tateoriana nahita ianao fa nanondrana zanakao nanao tsy fanao ny zanakao nampilatsa-dranomasanao ny toetrany sy ny teom-panahy zanakao eninao hoe tena nanala baraka mihitsy a ty zanaka naterako ity dia indraindray lasa miteniteny foana ianao hoe aleoko tsy nisy tsy izay nanany ratsy tahako izao ry havanao tsy ianao rery akory no nananjanaka tahaka izany ny fihefarany tateoriana fa olona maro enatra amin'ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka anay azy dia niaina tamin'ny fiainana tahaka izany ihany koa fa inona tokony ataontsika amin'ny maray aman-drentsika dia nio ny baiboly fa efa natolotra ho an'Andriamanitra ny zanakao efa nitsofina rano izy misaoran'Andriamanitra anao ny aminy misaoran'Andriamanitra foana ianao ny amin'izay zavatra hitany masinao sy izay zavatra rensofinao kasy any amin'ny zanakao ary zao foana vetipetesina zay mantsy le teny nataon'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly hoe aza sorona-bavanao ny teny fa saintsainao andreo manalina saintsainy fa efa nitsofina rano zanakao efa natolotra ho an'ny tompo ho avy ny andro ho avy ny fotoana Andriamanitra namarina ny tsodrano na ny fanorana ny zanakao ho an'Andriamanitra ho avy ny fotoana ho amarin'Andriamanitra izany ka le zanakao nampitanolika anao iny possible ho zanaka miavaka ao anatin'ny ankonana ho zanaka miava ao anatin'ny ankonana ho taranaka voatara baky-teny ary ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiainana ary ho famezam-boninahitra anareo mianakavy ihany koa halleloia amafisiko misaora an'Andriamanitra ianao misaora foana an'Andriamanitra ianao amen ka iroso amin'izay fanorana ny zaza sy fitofan-drano ny zaza zay a tsika amin'izao fotoana izao ka aoka iomana ianareo ray aman-dreny mananjanaka ho tsofin-drano androany mangataka andreo mpanompon'Andriamanitra roa lahy mba androso ety anoloana zay voatonona zany ny anarany ankizy dia mankatao ambadikato izy Andrianarin-jaka mino baloa anjara sarobidy tokony za dia makato zay voatonona feno mamy tantely henika ny soa iraky ny avo manapitra manam-pifity mioty mendrika iterantsoa Ezekela fanomezana nambintsoa Fredina atao mbatiato indray manaraka nomenjanary bakonirina Karol nomenjanary ilo fandresipidiarana orima
nomenjanary mioto fitiavana tatiana ary maroana ka vizany ty olony ity nomenjanary rotsy ny aina rakoty mamonjy santatry ny aina dilana razafy nirina nomenjanary fabina razana hary manana nomenjanary fanirina zoana tolo-janary natana fandresena idealy vavakatsika tompoko tompandriamanitra tsy to raininay mandrakizay indro kehitriny fa hanolotra andreo zaza sy hitsodrano azy ireo hoe ho an-tananao zahay ianao no andriamanitra andrandrainay anamarina ny fanoloran-jaza sy hitsodrano atao lemponompon'andriamanitra ho andreo zaza matoky ny fiasanao zahay matoky ny herinao mahagaga izahay amin'ny anaran'i Jesosy amen.
fahasoavana tena ampitolagaga ny zavatra ataona mizozazoray amin'ny anaran'i Jesosy. misaotra anao zahay Andriamanitra fa lehibe sy tena lehibe ny fahasoavanao nataonao tamin'ireo zaza izay natolotra teo an-tananao ireo ho amarininao sa nitsodrano fa raha nitsoa nentinay mpanompon'Andriamanitra teo sy ny faloranay ireo zaza ireo mba ho anao zanaka mpanomponao taranaka mpanomponao izy ireo ka dia ho avanao amin'izao andro faran'izao makasitraka sy mame voninahitra anao zahay iray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Raha sitrakareo dia andao mbola hiteka isika alleluia. Ny voninahitra dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery any. Ny filazana dia tsy miova tompoko, ny andavanandro dia manao fotoam-pivavahana foantsika. Talata sy Alakamisy samy manomboka amin'ny 12 aratoandro. Tamin'ny Alakamisy teo zao sy ny zoma be lavitra notsika zao ny tonga teto feno ny trano dia hoy aho hoe tsy mba afaka manamboatra programma fe ireo olon'ireo mba hanohy ny fotoam-pivavahana andavanandro satria andro farany zao andro fanomanantena ho amin'ny fitianana Jesosy eny amin'irao ny lanitra. Tsy hoe letsony dia ho avy ny tompo. Ireo karazana famantarana voalaza amin'ny Baiboly efa saika tanteraka. Miandro top sisa ny tompo dia ho avy eny amin'irao ny lanitra izy ka. Tongava re tompoko, tongava ary ampahiriziny namany
manao ny fotoam-pivavahana ho zava-dehibe. Talata sy Alakamisy ankoatrany Alahady atrentsika tahaka izao. Alleloia, alleloia. Dia omena an'Andriamanitra ny voninahitra. Deo tsika moliteka mafantompo. Alleloia. Dia amaky baiboly tsika atao amin'ny boky ny Exodosy 24. Tenin'Andriamanitra izay efa nivakiana tamin'ny heriny ihany izy ity. Exodosy 24. Dia vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 14. Toy izao no voasoratra ao anatin'ilay baiboly. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe: ity volana ity no volombolana ho anareo, dia ho volombolana amin'ny taona ho anareo izy. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy no ho an'ny isa-trano. Ary vitsy loatra ny ray trano ka tsy malaza zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilemy dia lary izay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy. Ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity, dia mono azy amin'ny hariva ny fiangonana tian'ny Israely rehetra. Ary analany raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tatom-baravarana trano izay inanany azy. Dia hoanina amin'izany alina izany ny hena, voatsatsika amin'ny afo no inanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Hazanona manta na voandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary asiana sisa ho tramaraina, fa raha tahina misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodidoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy: ny valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo eo eny an-tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa pasoko Jehova. Fandeha maka ny tany Egypta amin'izany alina izany aho ka mony ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary ny andriamanitra Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izao no Jehova. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ary raha mahita ny ra aho dia handalo anareo ka tsisy loza andringana anareo raha mamely ny tany Egypta ao. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka ireo faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Korintiana voalohany 15:17. Toy izao indray mivoasoratra ao, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny: fa isarana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Alleloia, alleloia. Araka ny voalaza amin'ny baiboly no andevozina nandritry ny 400 taona zanak'Israely. No andevoziny Egyptianina ry zareo tamin'izany. Dia amin'ny maha-olona ny olona dia natao daholo izay azo natao mba hialana amin'io fanadevozana io, fa nandeha ny andro
nandeha volana nandeha ny taona ny teo ihany teo tsy afaka mihitsy ry zareo ary arakaraka ny nandehana ny andro sy ny volana ary ny taona azy dia ny amafy ny fahorina netiny vokatry ny fanadevozana ahoana ny baiboly Exodus toko voalohany andiny fa 13 sy 14 Exodus toko voalohany dia zao ny voasoratra dia nampanompon'ny Egyptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony mangidy ny fiainany tamin'ny fanompona mafy dia tamin'ny feta sy mibriky mba ny fanompona rehetra any atsaha dia ny fanompona rehetra zay nampanompony azy fatratra fa ity ny tena mafy tamin'ny zanak'Israely tena mafy tamin'ny zanak'Israely ity taorianany nandrenesany zanak'Israely fa ho afahana amin'izany fanadevozana zany zareo ary aorianany fanafahana dia mbola nandre ny sofin'izy ireo fa hoentina Andriamanitra io hoentina any amin'ilay tany be fitahina taorianan'izany tompoko vo maika zava-doza ny fisehon'ny fahoriana nanjo azy ireo matsiaro ny resaka hifanaovanareo amiko aho fa tsy vitsy taminareo no tonga tao amin'ny borako na miona tamiko toko tamin'ny mpiangonana hoe pastera izy ity tena arakaraky ny vavahany tena arakaraky ny tena ny irosony tena vao may pastera tena miamafy ny olana mianjady vao miamafy ny olana mianjady dia tsaroko mihitsy hoe takizany ny zavatra niainandreo zanak'Israely zao voalaza ato amin'ny Exodus toko 15 eno tsara ny voasoratra andiny 9 ka hatramin'ny 17 ary hitany feny zanak'Israely fa efa azon-doza izy no nanaovana hoe tsy ahenanareo ny isan'ny brikinareo amin'ny anjara fampona isan'andro ary izy ireo dia niona tamin'ny sesy Arona izay nijanona miandry azy raha avy tany amin'ny farao izy tena nampiasany zareo mihitsy Mosesy sy Arona aloha tsika hiandra an'ireny roalahy reny tena tsirarino zao aloha hiandra an'ireny roalahy reny tsika tsirarino zao dia toy izy n'ilay teny 9:20 dia hoy izy tamin'izy roalahy hoy zany ny zanak'Israely tamin'izy roalahy tamin'ny Mosesy sy Arona Jehovah ne hijery sy tsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra eo an-tanany aminony anay zany hoe Mosesy sy Arona zany le olona niain'ny feon'Andriamanitra ary mintsy lazain'Andriamanitra ka dia tamin'ny fahasahiana nanambara tao anatrehan'ny vahoakan'ny Israely rehetra hoe halleloia ho afahana isika ho afahana eto Egypta Jehovah Andriamanitra nafaka antsika Jehovah Andriamanitra moja antsika orakoraka ange zany satria zareo tena nino an'Andriamanitra ary Mosesy ninony izy ireo fampanopin'Andriamanitra Arona koa tak'izany ninony izy ireo fampanopin'Andriamanitra aoriana fanafahana tompoko manana finoana fa Andriamanitra tondratsika ho any amin'ny tany totratro tately orakoraka ange zany kanjo tsy arak'izany no hitan'reto zanak'Israely fa arakaraky ny lazany Mosesy sy Arona hoe amontsy anafaka anareo Andriamanitra ary hitondranareo afitana lehibe vomay araka nambarako teo zava-doza fahoriana nanjo azy ireo dia toy izantsika fa makina ny teny dia hoy izy tamin'izy roalahy Jehovah ne hitsara sy tsara anareo tena nasika fiteny Jehovah ne hijery sy tsara anareo satria efa nataonareo mangidy hoditra teo anatrehan'ny farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay ka nasianareo sabatra eo an-tanany aminony anay
2 ary Mosesy niverina ho any amin'ny Jehovah ka nanao hoe Tompo, nahoana no natonga-losa tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana reno naniraka ianao? Fa hatrizay nakanesiko tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia natonga-losa tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olona ao akory ianao. Na Mosesy aty tena nangidy vava, maina molotra. Azo ny any ny problème ny zanak'Israely. Azo ny any tena azo ny be mihitsy. Ka natonga Mosesy lasa nandeha mivavaka. Eny, nantera koa nge misy fotoana tahaka izany so tsy hainareo. Fa mafy aminay nge mahita anareo mpino ao anatin'ny olana, ao anatin'ny ady. Ny tena mpanompon'Andriamanitra dia efa mivavaka, nametra tanana, kanefa ohatrany hoe tsy nisy fivana ilay fiainana. Mafy aminay nge zany. Tena mba mafy amiko, tena mafy amiko. Drandray misy fotoana tsy matelikanina satria tena nazava ny teniko. Nazava ny teniko fa hamonjy Andriamanitra, anasitra Andriamanitra, anafaka Andriamanitra, hita Andriamanitra, kanefa tsy araka izany no nitranga taoriana. Tena mafy zany, amiko mafy. Tena misy fotoana maina mivava tsy te-hinan-kanina, mieritreritra ny zava-misy, tahaka izany mihitsy nahazo Mosesy. Dia lasa Mosesy arona nandeha nivavaka tamin'Andriamanitra, nitaraina tamin'Andriamanitra. Hoe Tompo, nahoana no natonga-losa tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ianao fa hatr'izay nakanisiko tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia natonga-losa tamin'ity firenena ity izy. Arakaraka ny resaka tamin'ny Farao Andriamanitra hoe ho afana zanak'Israely dia nitondra loza ho an'ity zanak'Israely ity izy. Kanefa Andriamanitra tsy namonjy azy akory ianao. Tsy namonjy azy akory ianao. Zany fitarainana natao Mosesy. Ry havana, tsy efa fatahaka izany mihitsy ny manjo antsika mpino kristianina amin'izao vaninandro izao. Olon'Andriamanitra isika rehetra, satria efa nino an Jesosy, efa nandray an Jesosy, efa manana Jesosy, ary tsy vitsy amintsika no miezaka mitondra tena tsara. Tena hoe mitondra tena tsara mba ho akasitra'Andriamanitra ny fitondran-tenana. Afa-tsy ray sy roa sy telo vitsivitsy ihany mbola misarigaiky foana mandraka ankehitriny na dia efa mpino aza izy. Tsy vitsy amintsika no tena hoe manao izay marina, manao izay mahitsy, manao izay matoky eo anatr'Andriamanitra, misy tahotra an'Andriamanitra ao anatiny. Fa saingy izao mbola nanany devoly sy niozina fahefana foana izy mandraka ankehitriny. Tsy vitsy amin'ny olon'Andriamanitra no manana fiainana tahaka zanak'Israely. Olon'Andriamanitra zanak'Israely kanefa dia no andevoziny Egyptianina nandritra ny 700 taona. Ny sasany amintsika zao matsapa-tena fa voilikilika foana. Sasany amintsika ataony devoly manana fo mavesatra dia mavesatra, ka na dia tokony hamela heloka ary izy dia tsy vitany ny mamela heloka. Sasany amintsika tsy matsakana tokantrano. Sasany amintsika manana olona ara-panambadiana ka tsy afaka kitrakitra-panambadiana mihitsy izy. Fa isan'andro vaky dia lagera foana ny ao anaty tokantrano. Sasany amintsika no laisina devoly sy leozina dia tsy mavelo teny, manana fiainana mandamoka sy maty-karanany mandrakariva. Sasany amintsika tsy mahomby taka teo aloha intsony. Sasany amintsika reraka ara-panahy sady tsy miembotra, kanefa ihany koa tsy mety mandroso ho an'Andriamanitra. Zany ny zavatra iainan'ny kristiana maro amin'izao vaninandro izao. Sasany moa dia mametraka fanontaniana fa ahoana marina ity fivavahana ity, ahoana marina zao famponan'Andriamanitra izao, aiza marina tena lalana tokony izorana, fa tena manaka ankehitriny dia mangidy foana ny fiainana. Angamba sao tokony hifindra fiangonana fa ny ario ny toa maherihery kokoa, ny ario ny toa takizao kokoa. Zany rehetrarehetra zany mifamafao amin'ny sain'ny olona. Tompany hamindra fo amintsika,
tompany hamindra fo amintsika. Amen. Satria ny hitako namindra fo tamin'izany Israely Andriamanitra. Namindra fo tamin'izany Israely Andriamanitra. Dia ivereny indray ny tantaran'izany Israely. Isaorana ilay fariavana malala ny tompo Andriamanitra. Fa taoriana fitariana Mosesy dia nanapa-kevitra ny tompo Andriamanitra fa aneo ny voninahiny. Aneo ny maha-Andriamanitra azy. Ary nanapa-kevitra ihany koa tompo Andriamanitra, nanapa-kevitra mihitsy izy fa tsy maintsy hamotsitra ny zanaka Israely olony reto Egyptianina mpanandevo reto. Halleluja. Halleluja. Engany ka hoaraka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra amin'ireo fiangonana. Raha izahay nge ry havany, raha tahaka manokana dia tena mivavaka ho anareo aho. Tena mivavaka ho anareo. Ny anaranareo fotsiny tsy haiko tsy enjery na ho fatako daholo ka ho tonoko isaky ny anarana, fa tena mivavaka ho anareo aho. Tsy zakako mieritreritra hoe ao amin'ny fiangonana misy ahy dia misy olona maro tena mbola kejain'ny fanaratsy na kejain'ny ozina. Ao anatin'ny fiangonana misy ahy dia tsy misy masoandro miratra fa dia saika mangidy vava avokoa ny rehetra. Tena tsy zakako mieritreritra an'izany. Tena tsy zakako toy ny olona mpandainga aho amin'ny toritena ataoko. Ary toy ny zavatra tsy marina tena anatin'ny Baiboly aho raha ohatra ka miaina ny fiainana tahaka izany mandavataona ny olon'Andriamanitra. Fa isaorana moa Andriamanitra hoy aho fa taoriana fitariana tao Mosesy tokoa dia nanapa-kevitra Andriamanitra. Satria niaina Mosesy Andriamanitra dia nanapa-kevitra izy hoe ho aseko amin'ireo zanaka Israely reto ny voninahitro. Aneo ny maha-Andriamanitra ahy eo amin'ireo zanaka Israely reto aho. Dia nanapa-kevitra eo ihany koa Andriamanitra ary niteny tamin'ny Mosesy, ry Mosesy aho, aza matahotra anao, aza manantsony anao, fa ho hitanao fa tsy maintsy hamotsitra an'ireo zanaka Israely reto ny Egyptianina. Na inona na heriny, na inona fahefana. Amin'ny anaran'i Jesosy, tahaka izany ihany koa anie no ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity. Asioteka marobe tompoko. Andao vakitsika ny voasoratra. Exodosy 5, 2:20, 2:20. Dia avy eo Exodosy 5:1, 1. Eno inge ny voasoratra. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah. Izany hoe taoriana fitariana zanaka Israely sy fanakanana nataony zanaka Israely dia lasa izy niverina tany amin'i Jehovah ka nanao hoe Tompo, nahoana no natonga loza tamin'ity firenena ity ianao? Nahoana re no naniraka ianao? Fa hatrizay nankanesako tao amin'ny Farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia natonga loza tamin'ity firenena ity izy, nefa tsy namonjy ny olona ao akory ianao. Ity vaovao mafaly. Exodosy 5:1. Ary Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao. Ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao fa miseho milay mantsy Farao io. Fa ny tanako mahery no andefasany azy. Ary ny tanako mahery no androany azy amin'ny taniny. Izany hoe Farao mihitsy no ame didy hoe miala teto anareo, miala teto amin'ny taninay ianareo, miala teto amin'ny taninay ianareo, makanesa any amin'izay tianareo, ale ihany. Farao mihitsy no anao an'izany ry Mosesy, matoky ianao. Nizaka Mosesy tena afaly izy. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Efa sakivy ihany, efa sakresy ihany, satria enjana loatra ny fiampangana, fanamelohana, famesatsiny ataon'ny zanaka Israely amiko. Halleluja. Fisaorantsian'Andriamanitra satria zavatra tahaka izany no ataon'Andriamanitra eto dia andao hitekitsika. Halleluja. Tsy hafa fa tahaka izany mihitsy ny programan'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Eto Jesosy, eto fontsika izy, ary amin'ny anaran'i Jesosy anao isika mahery Andriamanitra. Tahaka ny nanapany hevitra ny hamonjy zanaka Israely no amin'izany antsika anio. Za tsy miteny hoe rapitsy fa anio.
zay mindy aoka iteka mafy be ary ny lalana zay nitondran'Andriamanitra ny zanaka Israely ho famonjeny sy ho fanafahana ary ho fitahiana azy ireo, zany lalana itondran'Andriamanitra antsika anio. Tanteraka eto an'izany anio. Amen. Inona ho ianao no nataon'Andriamanitra tamin'izany ho famonjeny, ho fanafahana, ho fitahiana ny zanaka Israely? Ho ny baiboly ilay novakitsika tao amin'ny Exodosy toko 12 teo, fa nataon'Andriamanitra nisy mipasika. Toy izao mifandeny tantara tamin'izany. Talohan'io pasika io aloha dia efa amin'ny karazany ireo hetsika lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy ho famonjeny, ho fanafahana sy ho fitahiana ny zanaka Israely. Tena enjana zavatra nitranga tamin'izany fa i Farao kosa tetsan-daniny tena nampiseho hoe mahery ny Andriamanitra izay tompony. Tena hoe mahery ny ahody ratsiny, mahery ny fanaratsy tao amin'ny naseho mihitsy hoe mahery. Satria raha mpamaky baiboly zao nareo dia mahita fa amin'ny karazany ny loza zay nentin'Andriamanitra ny tsarana ny Egyptianina tamin'ny alala Mosesy. Ohatra, ny rano rehetra tao Egypta tonga rà ka tsy azo sotroina. Hitany Farao, hitany Egyptianina rehetra zany fa tena nasehony hoe tsy ahoanay fa tsy ho votsitra eo tananay zany ny zanak'Israely. Rano nefa amin'io tonga rà tsy azo sotroina. Ohatra ihany koa tonga ny sahona, feny sahona ny tanàna, hatrany amin'ny lampam-panjakana tongava ny sahona. Zavatra tsy fahita, tsy fiseho, impossible, kanefa dia io miara-mahita tongava ny sahona tao antranon'ny Egyptianina rehetra, hatrany amin'ny lampam-panjakana tongava ny sahona. Ay ny Farao tsara hoe avy amin'ny Mosesy sy ny zanaka Israely zao zavatra ireo, fa tsy nahoana ataovy izay ataonareo roalahy, tsy avotsitra izany ny zanak'Israely nareo. Tena niseho mafy mihitsy izy. Ankoatran'izany ny moka, ny lalitra, ny arety mandringana mihoatra lavitra ny corona, ny avandra, ny vai, ny valala, ny aspito, amin'ny karazany mihitsy, fa tsy namotsitra mihitsy ny Egyptianina. Drandray mieritreritra hoe tena ohatr'izany tokoa moa ny toetra n'ity devoly ity. Na dia efa vavaly efa resy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana aza izy, dia tena mbola mampiseho hoe zay mbola rôlina, zay mbola mahery. Satria betsaka aminareo zao taoriana vavaka fanafahana natao anay, tao anaty vavaka fanafahana aloha dia tsy vitsy ny devoly no mamaly, zay tsy ala. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, zay tsy ala. Tsy maintsy miala, zay tsy ala. Tena manohitra tsotra be zao. Misy ny sasany taoriana fanafahana dia azo lazaina fa ohatrany tsy miova mihitsy ny tantaram-piainan'ilay olona, fa ny teo ihany ny teo. Ohatrany hoe tsy mbola nanarain'i Jesosy izy, ohatrany hoe tsy nametra ny mpanompon'Andriamanitra tanana izy, ohatrany hoe tsy nandalo zany fanafahana izany izy. Dia tena lasa saina ndraindray ny tena mieritreritra hoe tena miseho mafiloraka ty devoly ity, miseho enjana fa ity ny nagaga tapa-kevitr'Andriamanitra aok'izay. Ampy izay ry Mosesy afaro ny zanak'Israely mba haka zanak'ondry ray taona tsy misy kilema anatiny valany izy. Ny satrano maka zanak'ondry anankiray dia voloana ny zanak'ondry io, ary haninareo tsy andrahoana fa atono, tsy hanina manta fa atono, atsatsika. Dia ny rany ataonareo amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny totom-baravarana, fa ny anaran'izany zavatra izany atao hoe pasika.
pasika Jehova. Dia zao no teneninareo ry Mosesy amin'ireo zanak'Israely. Aza mivoaboaky ny trano ianareo amin'ny alina. Fa andeha hitety ny tany Egypta amin'ny alina ray amin'ny alina iny. Dia idirako avokoa ny lavatrano rehetra tsy ahitana raha. Eo varavaran'ny trano tolana roa na ny tatao baravarana. Dia ho vonoina ny voaloha teraka ao na ny matofo. Aza mivoaboaky ny trano ianareo fa ny rano famantarana fa ay ianareo. Dia nakatoy zanak'Israely tena nino hoe tena katofo. Tsy napozina tompoko raha mbola mamatona aliny ny andro tonga nirak'Andriamanitra tsy toa. Ilay anjely mpandringana tonga dia nitety ny lavatrano tao Egypta rehetra. Zay lavatrano tsy nahitana raha dirana dia ny vonony ny voaloha teraka tao na ny matofo. Fa rehefa nahita raha izy to amin'ny tolambaravarana sy ny tatam-baravarana dia hoy ilay anjely, an'Andriamanitra ny ololato, voaka an'Andriamanitra ny ololato, dia nandalova fotsiny. Hatrany amin'ny lapa-panjakana nisy ny Farao dia nisy fahafatesana tany. Ny matoa na ny voaloha teraka tany maty avokoa. Hatrany amin'ny toerana cité nisy ny mpanompo Farao dia nafatesana avokoa ny matoa tao na ny voaloha teraka. Ena hatrany amin'ny trano misy biby fiompy azy ka zay hita hoe tia ny voaloha teraka tamin'ireto biby reto dia maty daholo. Zany zavatra nitranga, zany zavatra niseho. Tena notsarain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitsarana ejana ny Egyptianina tamin'izay fotoana izay. Vokany tamin'ny alina ihany dia votsitra teo an-tanan'ny Egyptianina ny zanak'Israely olon'Andriamanitra. Votsitra sady nitondra harem-bevava ry zareo. Halleluja, halleluja. Na dia niseho faran'izay mafy sy enjana ry Farao satria natoky ny fanaratsy izay niaraka tamin'izy hoe tsy misy matohantrana izany, tsy maintsy namosotra zanak'Israely ihany izy. Satria nahoana? Satria niserin'Andriamanitra magaga ilay Pasika. Halleluja, halleluja. Ho vakitsika iny ny voasoratra ato amin'ny Exodosy 12 dia vakina manomboka amin'ny 7:20. Toy izao ny voasoratra. Ary noho ny mamaton'alina Jehova namono ny lamatoa rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny lamatoan'ny Farao izay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany ka hatramin'ny lamatoan'ny babo izay atao amin'ny tranomaizina mba n'izay voaloha teraky ny biby fiompy rehetra. 30 tsy niandry maraina zany Farao ary ny foro raha mbola alina ny Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano zay tsy nahafatesana. Dia napaka Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana, miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandeha anaka manompo an'i Jehova araka ny nolazainareo. Tanareo navotsitra teo an-tanany ny zanak'Israely ary ny ondriamanonareo sy ny ombinareo dia etiko arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofirano ao. Anisany tena mampahery rehefa mandika an'io voasoratra io dia izao. Ilay Pasika zany nasain'Andriamanitra ao nitandremany zanak'Israely ka ninony dia nitondra famonjena sy fanafana ho azy ireo. Ka na dia nahery ary ny herin'ny Farao mpanandevo dia tsy maintsy namotsitra andreo zanak'Israely ny Egyptianina. Fa nisany mampahery tity hatramin'ny fananany zanak'Israely dia tsy azony Egyptianina ngiazina fa dia hoe ny ondry amanosinareo ihany koa, ny ombinareo ihany koa dia eto arak'izay nolazainareo. Amen.
izy ty zany diavana dia zao hoe no lay paska Jesosy Kristy mantsy no voavono paska ho antsika. Jesosy Kristy no maty ambony afitsijaliana paska ho antsika. Dia nitanjon'Andriamanitra amin'izany tsy ny fanantsika ihany ty no vonjena sy hoafahana, fa le fiainantsika mihitsy no tian'Andriamanitra vonjena sy hafahana. Ary tsy mijanona treo fa na dia mifanananao no babony devoly azy dia ho hafahana ihany koa. Amin'ity taona ity ho tavaveriny amin'ny lohaniny ny fiainana riavana. Betsaka aminareo, betsaka aminareo so no nandalo fatiantoka tamin'ny taona lasa, tamin'ny roa taona, tsy haiko tany aloha ela be tany. Be dia be mivola very, fananana very. Be dia be nikesehony zany, mety hoe nangalarany mpangalatra, mety hoe may, tsy haiko hoe inona ny zava-nisy, fa dia hoe tratra fatiantoka ianao. Noho ny paska teo amin'ny zanak'Israely dia tsy zareo ihany amin'ny maha-olona azy voavonjy vototra teo tany Egyptianina, fa niarenany zareo ihany koa vototra teo tany Egyptianina. Tsika ihany koa zany hovonjena amin'ny fanantsika, ny fiainantsika ho hafahana. Niarenanao hiverina amin'ny lohaniny. Halleloia! Tsaroko ilay faminaniana nampitorian'Andriamanitra ny jeolampaminany, ary noraisiko ho tsodrano ho anareo le izy hoe ho averin'Andriamanitra amintsika le fatiantoka teo aloha. Tanteraka zay manao amen mabe. Dia toizatsika indray
toerantsika rehetra raiso amin'ny finoana fa ianao no zanak'Israely mendrika ny hoafahana androany ary mendrika ny hotahina ihany koa aoka hitodika any amin'ny Jesosy Kristy isika lay natao Pasika fa tamin'ny alalan'izany Pasika zany no nentin'Andriamanitra namonjena sy nanafahana ary nitahina ny zanak'Israely tokoa ary satria na dia roa fotoana mahery zay ny lasa dia tsy miova ny amin'ny Jesosy natao Pasika no zany hovonjeny ianao androany hoafana ianao androany hotahina ianao androany ary raha miteny zany tsy hoe mampahery fotsiny fa ataony ny asa fampona fa tena ho amarin'Andriamanitra zany apitra amin'ny fonao tananao ary matoky fa tokeny aminao eny ny famagin'Andriamanitra Andriamanitra mamindra fo ianao amin'ny fiangonana ray manontolo tonga eto mamindra fo ianao ary makataka aminao aho ome famelan-keloka ity fiangonana ity takany nanehoanao ny fitiavanao ny zanak'Israely ka nanafana ho azy tamin'ireo fanandevozana nataony Egyptianina dia tahaka izany ihany koa no amindrano fo amin'ity fiangonana ity ka hovonjeny sy hoafahana izy ary hotahina ara-pakiteny tokoa sotra tompo mamanga olon-dreto ny fanenao masina latsaka ny fanenao masina ary anao esika lehibe anao Andriamanitra anamarina vavaka izay ataoko eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapahana ny oziny tapahako sy foanako amin'ny retolondreto tsy tatao tsy petrika ho aminy ary avokako ny fanaratsy ny toetra tao fotra natonga ny olana natonga ny ady tsy niala mihitsy hatramin'izay tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozina foanana amin'ny anaran'i Jesosy ny fisina fanaratsy
na inona iny herinareo Jesosy sy ny fahafatesa teo ambony azy fijaliana tsy toanareo. Jesosy ny anarana tsy voatohatrareo. Ary nyfanay masa dia miasa tena miasa amin'izao fahefanany miana zao ka votsitra tsy maintsy votsitra eo an-tanany devoly mpanandevo mpamatotra mpampahory reto fiangonana reto 100% amin'ny rehetra natao afaka. Raisy fanafahana. Raisy fanafahana tompoko. Raisy fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny osina voalako zavatra ratsy nataonareo. Amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka fanaratsy. Mivoaka daholo ninina karazanareo. Mivoaka daholo ny rehetra mihitsy natao afaka. Voaka fanaratsy. Voaka amin'ny femahery. Mivoaka amin'ny femahery. Mivoa ary tsy mijanona ao anatin'ny olona intsony. Mivoa aizany tsy aly. Aizany tsy aly. Aizany tsy voaka. Voavolo Kristy paska ho anay. Mino ny herin'ny paska izahay ka dia miala vo anatin'ny olona fanaratsy. Miala vo anatin'ny olona. Miafatrafatra femahery le devoly dia mivoaka. Miafatrafatra femahery dia mivoaka. Miafatrafatra femahery dia miala ao anatin'ny olona ny herin'ny demôny. Miala fagnana. Miala. Miala. Mivoa. Mivoa. Maty programme ianareo. Tsy amin'izao vaninandro paska izao mihitsy ianareo no mbola hitoetra. Fa amin'izao vaninandro paska izao dia mahery ny tanan'Andriamanitra. Manafaka ny reto olona reto. Manafaka ny tsiraray avy. Miala. Miala. Ajikaina. Miala ny herina ody. Miala ny herina ody izay nampiasana fahiny. Miala ny herina ody izay nampiasana fahiny. Votsitra eo an-tanany devoly zao fiangonana zao. Votsitra eo an-tanany devoly zao fiangonana zao. Halleluja. Indro fa natao hotahina ihako ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako misy fitahina. Misy fitahina. Misy fitahina matetika. Misy fitahina miapapana. Misy izany amin'ny fiangonana ity. Tompo, anio araka nambarako ho ataonao tanteraka izany. Ho ataonao tanteraka izany. Misotranao Andriamanitra. Misotranao ao. Ary efafako ny ran'i Jesosy ho amin'ity fiangonana ity fierovana azy ka ho voaka mpandresy izy. Ho tsara fiafara izy. Halleluja. 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 Misotranao Andriamanitra. Fa lehibe ianao. Fa lehibe ianao. Misotranao Andriamanitra. Misotranao Andriamanitra. Fa lehibe ianao. Fa lehibe. Fa lehibe. Misotranao Jesosy. Misotranao fanay masina.
Satana Fanayibasino Mayery anao Mayery anao ndretsika mbola hitsangana dia anoy ny fanomponan'ny tompo amin'ny fiderana tena anomezana voninahitr'Andriamanitra hoe falitsika fa Andriamanitra tiantsika ka nanomana antsika ho amin'ny fanafahana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy pasika ho antsika hitsangana antsika tompoko. Alléluia. Arabaina ilaina soavina. Mino fanandray fanafahana ianao ara afaka ianao dia ndesika hifaly ao anatrehany tompo amin'ity rety hoe tsy mahantra intsony sika satria efa velona Jesosy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ndao ary sika dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra ny hira tompoko. Now we are catch our moody. You have knowledge and they are seen. So sick and I'm away. Simis at the wood and food. We died and now we are catch our moody. You have knowledge and they are seen. So sick and I'm away. See my tutu, so.
mitovy mafy be. Zay mankatoerantsika rehetra dia ao farantsika moa zany ny fotoam-pivavahana izay nitondran'Andriamanitra antsika tamin'ity andro androany ety. Mirary fahasoavana be dia be ho antsika amin'izao taona diavintsika izao. Amen na amen na ao reno ao amin'Andriamanitra ny finoanao sy ny fanantenanao. Ao reno amin'ny tenin'Andriamanitra ny finoanao sy ny fanantenanao. Aoko matoky an'Andriamanitra mandrakariva ianao fa tsy ny fahavalo no tompony teny farany amin'izao maolon'Andriamanitra antsika izao fa Andriamantsika ihany no manapaka fiarantsika. Raha mino azy sika tsy maintsy afaka ianao, tsy maintsy voatay ianao. Farantsika ary ny fotoana andao hivavaka tsika tompoko. Misaotra ray malala fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany izay niarahanay na natanteraka tamin'ity andro androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, eo an-tananao Andriamanitra ny fiainan'ny fiangonana. Eo an-tananao ny mombanay rehetra, noavinay rehetra mihitsy Andriamanitra. Ka dia misaotra sy mankasitraka anao zahay. Misaotra sy midera anao zahay. Omena voninahitra ny anao Tompo. Halleluia. Amen. Dia mirava zantsika tompoko.